Nanao amin'ny fotoana ny mana isan'andro ary misaotra anao indrindra sady mirary ny fitahin'ny tompo anao eo ampanarahana rahantsika mandinika ny bokin'ny apokalipsy. Ny apokalipsy toko faharoa andinin'ny voalohany ka hatramin'ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo no anjarantsika anio. Mazava loatra moa fa izay zavatra voasoratra ato zany zao efa nazavaintsika tamin'ny omaly zany dia taratasy nasaina nosoratana ho an'ny fiangonana fito tany Azia. Ary anio sika dia ny taratasy nosoratana ho an'ny fiangonana telo aloha no vakitsika andin'ny voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. De ho jerentsika ny hoe inona ny toetra tsara hita tamin'ireo fiangonan'ireo ary inona kosa no toetra tsy tokony atao. Alohan'izany dia hivavaka isika angataka ny fanahy masina indray hanazava amintsika averina eto ry havana fa tsy vita ny fisainan'ny olona fotsiny ihany akory ny fanazavana ny tenin'Andriamanitra fa mila ny fanahy masina isika. Ary eto dia tsara ihany mampahafantatra ny amin'ny hoe ahoana moa no alalàna hoe ny fanahy masina ny manazava an'izao. Raha misy olona manambara tenin'Andriamanitra, manazava tenin'Andriamanitra ka manohitra andiny soratra masina anankiray ny zavatra lazainy dia tsy araka ny soratra masina zany ary tsy araka ny fanahy masina. Ny antony dia satria zao tsy mifanohitra ny soratra masina fa mifanazava hevitra. Ary eto dia tsara ny manamarika fa ohatra hoe manazava baiboly izy zany hoe Andriamanitra de fitiavana ary Andriamanitra de fitiavana ary Andriamanitra de fitiavana ary noho izany de tsen'Andriamanitra ataony mandefa ny olona makany amin'ny helo. Tsy fitiavana izy raha manao zany. Misy manazava tahaka zany de manohitra ny tenin'i Jesosy zany hoe matahora zay mamahay manary anao any amin'ny helo. Noho izany diso ny fanazavany na de lazainy aza fa hoe avy amin'ny fanahy masina ny tenenany. Ary noho izany de mangataka ny tomposika mba omeny fahazavan-tsaina mandrakariva. Ka raha ohatra eto aho de te hilaza aminareo, raha misy aminareo mahita andiny tsoratra masina anankiray manohitra ny fanazavana zay ataoko de mangataka anao aho manorata ty amiko hoe zavatra nolazainao tahaka an'izao pasteur tamin'ny mana tahaka an'izao de ty tenin'Andriamanitra ty toeriny zany fanazavanao zany satria tsy milaza fa hoe mahay tanteraka ny soratra masina tompoko. Saingy zao kosa mandra-pahitako ny hoe diso ny zavatra zay ambarako dia tazoniko aloha satria izany ny everiko fa marina. Fa raha ohatra ka hitanao fa hoe misy diso zany satria misy andiny tsoratra masina fantatrao manohitra ny zavatra ambarako dia misaotra anao aho raha manoratra makaty amiko anao fa ilaiko zany satria mety ho disoko ny fahalalako ny soratra masina. Izao anefa raha ohatra kosa ka hitanao fa marina araka ny soratra masina izany ankatoavy fa aza faly miainy fotsiny ihany, aza angonina ao an-tsaina fotsiny ny fahalalana henonao fa aoka iainanao zany. Vakitsika ary amin'ny anaran'ny tompo ny apokalipsy toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafito ambin'ny folo. Hivavaka isika angataka ny fanahy mba hitahantsika am'izany. Misaotra anao zay tompo noho ny ananana indray ny teninao ary andinika zany teny nampanoratanao an'ny fiangonana tany Asia Mineura zany zay fa ho anay koa zany sokafo ny sainay fanahy masinao mba ho fantatra izay tenao ambara, mba ho ekenay sy ankatoavinay izay sainao atao ary avelanay izay tsy mety. Amin'ny anaranao no anaovanay zany vavaka zany ry Jesosy tompo lohan'ny fiangonanao. Amen. Vakitsika amin'ny anaran'ny tompo zany. Apokalipsy toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fito ambin'ny folo. Soraty amin'ny anjelin'ny fiangonana any Efesosy. Izao no lazain'ilay miazona ny kintana fito eny an-tanany ankavanana sady mandeha fivoan'ny fanaovanjiry volamena fito. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy. Ary ianao efa nizaha toetra zay milaza ny tenan'o apôstôly kanjo tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Kanefa mananteny aminao aho satria efa niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ko tsarovo zay nitoeranao fony tsy mbola lavo de mibebaka manaova ny asa voalohany. Fa raha tsy zany de ho avy aminao aho ka hamindra ny fanaovanjironao hiala amin'ny fitoerany raha tsy mibebaka ianao. Kanefa izao ny toetranao halanao ny asan'ny Nikolaita zay hala kokoa. Zay manatsofina aoko izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana zay maharesy de avelako hinana ny avy amin'ny azonaina zay ao amin'ny paradisan'Andriamanitra. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Smirna. Zao no lazain'ny voalohany sy ny farany.
zay efa maty nefa velona indray, fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao nefa manan-karena ianao, ary ny fitenenany ratsy ataon'izay milaza ny tenany ho jiosy kanjo tsy izy fa sinagoga ny Satana. Aza matahotra zay efa iretanao, indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazoatetra ianareo ary hanapahoriana hafoloana. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana zay manatsofina, aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, zay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa. Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Pergamosy, zao nolazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra, fantatro izay honenanao dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana, ary mitana mafy ny anarako ianao ka tsy nandany finoana ahy, na dia tamin'ny andro ny Antipasy maritorako aza, zay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay honenan'ny Satana. Kanefa mananteny kely aminao aho, fa misy eo aminao zay mitana ny fampianarany Balama, nanome foan'ny Balaka hanisy fanahy fahatafitohinana teo androany zanak'Israely, ihinana hena naterina amin'ny sampy sy jangajanga. Ary toy izany koa misy eo aminao zay mitana ny fampianaran'ny Nikolaita tahaka ny an'ireny, ko dia mibeba fa raha tsy zany dia ho avy aminao fainganao ka amely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Zay manatsofina aoka izy iaino zay lazainy fanahy amin'ny fiangonana, zay maharesy dia omeko mana miafina sady omeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra zay tsy fantatr'olona afa tsy izay mandray azy ihany. Ray Masino manamasinana amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Etsika riavana dia fiangonana telo samihafa no hitantsika nanoratana, ary araka ny lazaiko omaly moa dia hoe misy mihevitra hoe ny anjelin'ny fiangonana fito dia anjely mihitsy, kanefa eto rehefa jerentsika ny tenin'Andriamanitra dia tsy anjely no lazaina amin'izany fa ny loholona ao amin'ny fiangonana, satria anoratana taratasy ny loholona amin'ny fiangonana any Efesosy, ary zany taratasy zany dia ho vakin'ny loholona ao amin'ny fiangonana any Efesosy, fa tsy anjely akory no amaky an'izany taratasy zany ao amin'ny fiangonana any Efesosy. Zao ary no jerentsika, inona ny toetra tsara tokony alay tahaka ao amin'ireo fiangonan'ireo ary inona ny tsy tokony atao. Ny toetra tsara hitantsika ao amin'ny fiangonan'ny Efesosy ve? Zao avy no hitantsika ao, ny andinin'ny faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahafito. Fantatro ny asanao, ny fikelezanao aina, faharetanao, ny tsy fahazakanao zay mpanao ratsy, efa nizaha toetra zay milaza ny tenanao apôstôly ianao kanjo tsy izy, manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka, halanao ny fampianarana sy ny asan'ny Nikolaita, zany hoe manana zotom-po, ikely aina, iasa, aritra, mijery tsara mihitsy hoe tandremo ny fampianaranao, sao de fampianaran'ny Nikolaita manko ny lazainy eo sy ireo olona zay milaza ny tena apôstôly kanjo tsy izy, zany hoe mamantatra tsara izy, mandinika tsara izy, manaona ny fampianaran'ny Nikolaita hitany, fantany. Nikolaita ve reny manko milaza hoe rehefa ny tena fampianaran'ny Nikolaita manko rehefa tena ny fitorana dia mitovitovy amin'ny an'ny Balama ihany, satria efa afaka ianareo ry Israely, de inona nataon'ny Balama? Nasainy mbola nanompo sampondray, de nasainy jangajanga tamin'ny Moabita, zany anie ny Balama, ary zany to mbola ampianarina amin'izao fotoana zao de misy mihitsy mampianatra an'izany hoe efa olona afaka ianao tsy maninona fa azonao atao daholo ny zavatra rehetra, fa efa voavela heloka ianao ka de efa zanak'Andriamanitra ianao ka de mahazo manao zay tiany atao. Fampianaran'ny Nikolaita zany. Fa ny toetra tsara hita de mikely aina, miasa fatratra, maharitra, mahazaka, tsy mahazaka ny mpanao ratsy, mijery tsara ny apôstôly sandoka mba tsy ho voafitaka, niaritra, tsy reraka, tsy tia ny toetra ny Nikolaita. Zany toetra zany ve mba nanako ve zany? Moa mba tena manahoana ny fikelezako aina amin'ny fanarahana an' Jesosy, manao ahoana ny faharetako amin'izany fanarahana an' Jesosy zany?
fa izao manko ny zavatra nitranga na izany rehetra zany aza nefa ataon'ireo misy toetra zay hitan'ny fanahy masina tao hitan'i Jesosy tao. Inona ozy? Niala tamin'ny fitiavana voalohany ianao. Ahoana moa zany hoe niala tamin'ny fitiavana voalohany zany? Raha ho jerentsika ny ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10 dia hitantsika ny toetra ny tany Efesosy tamin'izany fotoana zany. Zany ny fitiavana voalohany teo aminy. Asan'ny apôstôly toko 7:10 andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 20. Vakitsika ange zay voalaza hoe asan'ny apôstôly toko 7:10 ka ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 20. Ary fantatry ny jiosy sy ny jentilisa rehetra zay nonona tany Efesosy zany dia raiky tahotra ny olona ka nankalaza ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary maro zay nino ny tonga dia niaiky sy nilaza ny asany, ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro izany teo masony olona rehetra. Ary no ny voatotali ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5 alina izany. Fatratra toy izany ny fandrosiny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Tena nafana fo tamin'ny fampandrosoana ny tenin'Andriamanitra, ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra tany ivelan'ny fiangonana, ary nitaona olona maro hanatona ny fiangonana. Izany no hafanampo fitiavana voalohany ny rehetra tao anatiny taona olona ho an'i Kristy, ary hita fa be dia be ny jentilisa nandoro ny odiny. Ka raha jerena manko hoe nary noho ny voatotali ny tokombidiny dia hita fa volafotsy 5 alina zany. Ao amin'ny commentaire anankiray ry havana ny jereny hoe tokony 1 franc français, ka raha 50 000 franc français zany tokombidin'le boky, dia vero am'zany tokony 50 millions amin'ny volantsika malagasy zany, raha izany misy. Vidina boky no dorana satria bokina astrolojia reo, bokina skida reo, bokina ody ratsy reo. Ary rehefa nanolo tena ho an'ny tompo ireo olona reo, resy ny tenin'Andriamanitra nytoren'ny kristianina tao Efesosy, ny rehetra fitiavana ny olona handova fiainana mandrakizay. Dia izany ny zava-nisy. Eny amin'izao fotoana izao mirehitra hitory ny filazantsara ny maro nefa indrisy, fa tsy mitombo ny olona fa atao miova fiangonana no ataony. Any ivelan'ny fiangonana ny olona any ivelan'ny fiangonana no taomina anatona ny tompo ibebaka amin'ny fahotany izy. Ny ao am-piangonana anaro izy hiala amin'ny ratsy, hiala amin'ny fanaovan-dratsy, nefa aza variana amin'ny asa ivelany fotsiny, fa tao amin'ny jentilisa handova fanjakan'Andriamanitra. Fa ireny eny ondro very efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very, ny olona any ivelan'ny fanjakan'ny Kristy any eka very, ny olona tsy manaiky an'i Jesosy eny eka very, ary tokony redareda fitiavana an'ireny olona reny isika, fa ny alan'ny tompo tany an-danitra ane ka hitady sy hamonjy ny very. Aza variana ao am-piangonana fotsiny ry kristianina mandehana tadiavina. Zany ny toetra tsara, toetra ny fitiavana voalohany, ary zany tokony iverena antsika. Manao ahoana moa ny fifoazam-panahy teto amintsika? Fa raha vao nifoazina dada Rain Solambo, raha vao nifoazina ry mamaneny lava, ry nendra velon-janahary, dada Torakoto zandry, inona nataony nanofana-piandry any, inona andeha hitady ny very ka tsaho ny very. Toetra tsara tokony alay tahaka zany, tsy miala amin'ny fitiavana voalohany, fitiavana hitady sy hamonjy ny very. Fiangonana Smirna ny andininy 9 ka hatramin'ny 12 dia fiangonana tsy nahitana tsinony. Fijerena azy dia tsy nahitana tsinony ny fiangonana tao, satria tsy mba misy hoe kanefa, tsy mba misy an'izany amin'ny andininy 9 ka hatramin'ny 12, tsy misy an'izany. Soraty amin'ny anjery fiangonana any Smirna, zao no lazainy voalohany sy ny faran'izay maty nefa velony indray: fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-karena ianao. Fiangonana niaritra fahoriana, angamba nahantra koa ny kristianina tao aminy, nahantra ara-nofo, niaritra fahoriana sady nahantra ara-nofo. Fa nahoana? Satria niaritra fanenjehana, ny fanenjehan'ny Satana, fanenjehan'ny olona tsy tia ny fivavahana kristianina. Am'izao tsika miteny zao ry havana, dia mbola betsaka ny toerana raha vao mitory ny anaran'i Jesosy ianao ka manambara an'i Jesosy Kristy ho Andriamanitra,
de migadry ianao, na mitona olona hivavaka am' Jesosy de migadry ianao. Reto amin'ny fampelezam-peo anankiray fa misionera 3 no ndray voaheloko ao faty tamin'ny toerana anankiray satria nitaona ny olona hibebaka am' Jesosy sy hanaiky an' Jesosy nanambara ny filazantsara. Niaritry zany ny fiangonan'ny Smirna, niaritry zany izy ary hitan'ny tompo zany mantra ranofo ianao nefa manan-kareny ianao Jesosy tompo, ny arenany nakaiza ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra, zany no arena aza miary arena ho nareo ety an-tany, miary arena ho nareo any an-danitra, any ny tena arena. Ary izany ny fiangonan'ny Smirna ve ny tena arenany, niaritra ny amin'ny tompo izy, tsy nampaninina azy na de nampahantraina aza teto am'izao tontolo zao. Ary eto misy zavatra mahagaga ny 10 aza mataritra efa hiaretanao izy. Indro ny devoly efa hanao ny sasany aminareo ao an-tranomaizina mba ho voazaha toetra anareo ary anam-pahoriana hafoloana. Mahagaga ary havana ny namaky an'io fa nga tsy azon'i Jesosy natao ny aro ny devoly tsy hanao zany. Azon'i Jesosy natao anie fa nga manam-pahefana ny devoly mihoatra noho ny fahefan'i Jesosy, nefa nahoana no avelan'i Jesosy hoe hanam-pahoriana hafoloana anie ianareo e, ataony ao an-tranomaizina ianareo. Ny antony ho zahana toetra ny finoanareo. De zao ny tenin'i Jesosy, hiatra aminareo zany fa zany tsy aiza fa eo ihany, fa zao ny teniko aminao. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao de omeko anao ny sari-boninahitra fiainana. Aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Na sanatria aza ka noho ny fizahan-toetranao faty ao an-tranomaizina ianao, ry Kristianina Smirna no ny amiko zay mahafo ny ainy no ny amiko ny tompo no azo izany. Enganieka mba ho feny fiangonan'ny Smirna i Madagasikara, fiangonana mijoro amin'ny fanarahana ny Kristy, miredareda amin'ny fitiavana hamonjy ny very ka hitory ny filazantsara marina. Ary raha ho enjehinany am'izany ianao, raha ny fitoriana amin'ny filazantsara no enjehana anao, aoko ao mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao. Efa maty ny soloanao anie Jesosy, ny ainy enenina tolo ny hamonjy anao e. Koa raha noho ny fitiavana azy ka mahafo ny ainao ve ianao, manahoana mo? Ahoana zao ry Rasalama, raha manan-dalàna, raha Faralahandriamazoto, Raintsieva, aiza izy am'izao fotoana zao, efa nomena azy ny satri-boninahitra ny fiainana satria nahatoky hatramin'ny fahafatesana izy. Ry Kristianina malala, mety atao an-tranomaizina hafoloana tahaka ny Kristianina Smirna ve ianao? Aza matahotra e, fa na de ao an-tranomaizina azy ianao. Jesosy anie nilaza hoe tany an-tranomaizina aho e, de nivanginareo e, miaraka aminao anie ny tompo e, tsy ianao anie nigadran'ny olona ao io e, Jesosy anie no ataony ao io e. Zany Jesosy zay enjenao izy tamin'ny Saoly, ary Paoly apôstôly nampidiry ny olona tany an-tranomaizina izy, nefa amin'ny 12 izy no mivavaka sy mideramira fiderana. Havako, raha miatra aminao ny fanenjehina ny Smirna tahaka ny tany Smirna, aza matahotra hoy ny tompo. Ekeko andalo amin'ny fizahan-toetranao zany, fa omeko anao ny sari-boninahitra fiainana. Pergamosy, tanàn-dehibe izy io, ary ny zava-misy ao dia hoy izy hoe seza fiandrianan'ny Satana mihitsy ozy ny misy anao. Nahoana? Tao am'izany toeran'izany manko tao Pergamosy de nisy tempoly ngeza be ary ny Andriamanitra ny vavahana tao de Zeus ny anarany. Ary io koa de kapitalin'ny Romanina io ka tam'izany fotoana zany, de ny empereur ihany koa no natao Romanina, sady nivavaka tamin'ny Zeus ny tany Pergamosy no nivavaka tamin'ny empereur. Zany ny zavatra nitranga tany Pergamosy. Ary zany ny lazana azy hoe ianao eo amin'ny seza fiandrianan'ny Satana mihitsy misy anao. Fanompoan-tsampy ngeza be, fanompoana ny empereur, zany ny tao. Ary tena sinagogan'ny Satana zany satria Andriamanikafa no nitompoina tao. Zao nefa nizazain'i Jesosy ny aminy, tsy nandahany finoanan'i Jesosy izy. Ary Antipasy, Martiora, toetra tsara izany, tokony alay tahaka zany. Saingy ny mampalahelo de zao, misy tsy azo alay tahaka ao. Misy tamin'ny olona tao amin'ny fiangonana naninona mitana ny fampianaran'ny Balama. Efa hitantsika sy ny Nikolaita, efa hitantsika zany hoe fampianarana mampifangaroaro ny fanao zao tontolo zao, ny fijangajangana sy ny karazany fanompoan-tsampy. Hena naterina amin'ny sampy zao de mbola tsy maninona fa any io fa tsy mampaninona fa
efa nlazain'ny apôstôly any amin'ny asan'ny apôstôly 5:10 fa hoe tsy maintsy tsy azonareo anina, tsy maintsy fadianareo de ny enana terina tamin'ny sampy, mazava loatra ny tenin'ny fanahy masina nampitondraina. Asan'ny apôstôly 5:10 ifadianareo ny enana terina tamin'ny sampy, zavatra kendaina ary fijangajangana, zany fady amin'ny kristianina zany am'izao fotoana zao mampalahelo ry havana. Fa betsaka ny olona mbola mitana izany, ka tahoana fa zany ny fomban-drazantsika ka tsy maintsy manao joro aritsika, tsy maintsy mamadika an'izao tsika, tsy maintsy manao an'izao hoe havako ny fampianarany balama zay ekenao ry kristianina. Enjeny ianao ny am'zany tsy maninona, ho martyra tahaka ny Antipasy tany Pergamosy ve tsy maninona, fijangajangana. Maonena ry havana, fa maro be ny olona ary na de ny kristianina aza tsy mampaninina azy mihitsy zany fijangajangana zany, zavatra normal mandeha ho azy eo amin'ny fiainany zany. Jesosy ve tsy maty isolovoina ny mpijangajangana, ahoana ny mbola hijanona fijangajangana tsika? Ry havana, tsy tokony ataotsika tsy tokony ho reo teneniny ho fiainana kristianina zany hoe mijangajanga zany, fa ny mpijangajanga de ho any amin'ny elo izy. Fa izao ny teny voasoratra kosa miverina intelo, izay maharesy, izay maharesy. Inona n'izay maharesy? Hihinana ny azony ainao paradisin'Andriamanitra 17, tsy ho simba ny fahafatesana 2:120, omena anaram-baovao 17:20. Izay maharesy n'iza, maharesy zao tontolo zao, maharesy any Satana, maharesy ny asany maizina, mandresy fakapanahy, sambatra zay olona maharesy fakapanahy. Ry miaramila ny Kristy eo, ry fiangonan'i Jesosy Kristy tompo ao, aoka hitsangana ianao ho mpandresy, satria efa nandresy na de ny fahafatesana aza la Kristy alohan'ny fiangonana. Ary ny kristianina rehetra ny de iaina amin'ny fahamasinana, ady masina miaraka amin'ny Kristy, amin'ny fitondrantena maloto, ny fanompotsy sampy am'izay rehetra toeriny tenin'Andriamanitra, ho miaramila tsara ny Kristy ania isika, tahaka ny tenin'ny Paoly tamin'ny Timoty hoe miaraha miaritra ny mafy amiko, tahaka ny miaramila tsara ny Kristy. De ho voninahitr'Andriamanitra ny fiangonana kristianina eto Madagasikara, ka ho tahaka ny fiangonana Smirna mihitsy ny fiangonana kristianina eto Madagasikara. Ahatonga ny tompo sa am'rere ilaza hoe aoko mahatokatra amin'ny fahafatesana ianao, fa omeko anao ny sady voninahitry ny fiainana, fantatro ny fahorianao sy ny fahantrahanao, nefa manan-kareny ianao. Tsy ny zavatry ny tany no renantsika, fa zay arenantsika any an-danitra ho an'Andriamanitra ny misaotra anao zay raha eo noho ny teninao nomenao anay indray androany, mampahery anay. Fa na de misy tokoa aza ny fahavalon'ny fiangonana, ny olonao de ataonao mpandresy, ary ny mpandresy de omena sana mpamonjy eo, na iza mandreza ho antso izao, de hitsangana manomboka anio izy ho mpandresy miaraka aminao Jesosy, hanohitra ny asan'ny Satana rehetra, mba ho fahazavana eto am'izao tontolo zao ny fiangonanao. Amin'ny anaranao Jesosy Tompo, nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Amen.